Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alarobia fa 3 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny fahasoavana sy ny fahamonjam-pony an-trany. Alohan'ny dirantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ianay tsara nizan-danitro tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra misaotra anao izay satria avy aminao ny aina avy aminao ny hery. Misaotra ihany koa satria mbola afaka mandray ny fahasoavanao izay ankehitriny kataka aminao tompo mba amela ny fahadisoana isirokay rehetra ary koa andrakotra anay amin'ny fahasoavanao. Koa mitenena rehefa voninkaino anao zahay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao mifaly amin'ny fahamarinana. Naraina amin'ny Salamo 120:1 manao hoe ampianaro ny lalanao aho Jehovah dia andeha amin'ny fahamarinanao aho, ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Amen. Lazao amin'ny fonao rehetra hoe andeha any amin'ny fahamarinanao, hanamafy orina ny tanjona sy ny finoana ny fahatahoran'Andriamanitra. Andrisika hampanetry tena, hanatanjaka ary hanamafy orina antsika izany le hoe andeha amin'ny fahamarinana aho. Mendrika ny itoky antsika ny fahamarinana satria feno angano izao tontolo izao. Ny fisian'ny fahadisoana sy ny fisandohana etseroa dia manam-pirofo fa misy fahamarinana tena izy any ho any. Tsy ampy ny miainy fotsiny ny fahamarinana, takian'Andriamanitra ny fankatoavantsika an'izany. Hoy izy eo amin'ny Lioka hoe kanefa maika sambatra aza ny miainy ny ten'Andriamanitra ka mitandrina an'izany. Raha fantatrareo izy izany dia sambatra ianareo raha manao an'izany. Azontsika atao ny mifaly eo am-pandehanana amin'ny fahamarinana. Tsy natao ho zioka fanandevozana antsika izany fa ho fampiononana ary vaovao mahafaly lehibe ho antsika. Manafana sy mahavelokira ny fontsika ho an'Andriamanitra. Manana fanantenana isika noho ny faharetana sy ny faherezana avy amin'ny soratra masina. Tsy mba manjavozavo na ihany koa ahitana fiononana ny fanantenana kristianina. Tsy manidy antsika ao anatin'ny fisalasalana na ny tahotra izany. Ny fahamarinana dia manafaka an'ireo izay tia sy no hamasinina tamin'ny alalany. Mandeha amin'ny fahafahana be voninahitra ny zanak'Andriamanitra izy ireo. Tokony ho hita ao anatin'ny fiteny sy ny toetran'ireo izay milaza ho mino ny fahamarinana ny vokatra izany. Tsy maintsy mitomba amin'ny fahalalana ny Kristy Jesosy isika amin'ny fandraisana ny fitiavany mba hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny namantsika, mba hananantsika ny fahazavana avy any an-danitra, mamirapiratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tokony hanatratra ny faritra rehetra ao amin'ny ato fanahintsika lalina ny fahamarinana ka hamafa an'izay rehetra tsy araka ny toetsaintsika ao ary mibanga rehetra ho fenoina amin'ny toetran'i Kristy madio sy masina ary tsy misy petina. Mba ho tahaka ny voninkazo izay rehetra miloatra avy ao am-po, arahiny fofona mamerovero hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Tsarovy ny fahamarinana mitoetra ao amin'ny fanahinao no ahatonga anao olon'Andriamanitra. Azany indrindra no iriko ho amin'ny fiainanao aminao ity anio ity mba olon'Andriamanitra tokoa anehanao. Amen. Iranay tsara nizan-danitro mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo fa taonanay ho amin'ny fahamarinana. Ianao ary mampianatra anay ihany koa fa matoa misy ny sandoka rehetra dia mitoetra mandrakariva misy ny fahamarinana avy aminao. Ampianaro izay ho tia ny marina, ho tia fahendrena, ho tia ny tsara ihany koa ary mangataka aminao mba hamory zava-tsoa amin'ny fanahinay mba hahatonga anay tokoa olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amen.